miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maro amintsika moa manontany hoe aiza ny toerana fiangonana chrétien international eto Maurice. Androany dia am-pifaliana lehibe no ampisehoaka antsika an'ilay lalana ampivavantsika any amin'ny fiangonana. Voalohany indrindra moa dia maro amintsika avany Rosile, mety avany Port-Louis, avany Beaubassin, dia maka busika 145 trèfle dia mangataka an'ilay bus ampidina antsika eto Winners izay aty ankavanana. Ary ny repère antsika rehefa miampita dia avy aty ankavia mahita station de police. Manomboka avy dia mora kokoa mahita fiangonana ka Araho ary dia mbao tomponao. Rehefa tonga eto moa tsika dia mahafinaritra kokoa satria raha manana tôbily ianao, manana moto ianao, misy ny parking. Ary rehefa vita ihany koa ny fiangonana dia manana toerantsika ahafahantsika misakafo ilay avy aty ankavia. Hitantsika mbola betsaka tsika ankehitriny eto nitotoatra amin'ny tondratsika makany am-piangonana andao Araho. Mahafinaritra tokoa miditra eto an-trano izay eto manalaka dasaina ianao tonga soa tahaka ny mpanjaka avy aty amin'ny ankaviany koa afaka maka température satria tadidio fa manaraka ihany koa ny fipetra isika sy ianao dia andao fa mbola tokokanao ihany. Dia ny maraina mahafinaritra manana toerantsika afaka hipetrahana isotroana dite rehefa vita ihany koa ny fiangonana dia miara mipetraka miara mitafatafa mitsangataka vaovao satria tsy anakaviana iray tsika mitombo andao ihany ary eto ary kilometratsika raha vavy izay misy ihany koa mandray ny anarana mba ahafantarana hoe iza sy iza avy tsika tonga nanatrika ny fotoam-bavaka dia andao misy surprise anao anatiny ao manasanao tongava. Alleluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy tonga soa eto amin'ity sehatra Facebook ity. Isoran'Andriamanitra fa mbola manana fotoana isika ahafahantsika miaraka eto mivavaka mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga amin'izao zoma masina zao alohan'ny Pasika mahafaly. Ity volana ity dia volan'ny famonjena ho antsika tsirairay avy. Ary ny atao hoe Pasika moa dia Pasika famonjena ihany koa. Faly miarabany tsirairay avy ito amin'ny Facebook ahako ary mangataka anao ihany koa zarao ity roa ity satria betsaka ny olona mila famonjena amin'izao fotoana izay iainantsika zao vanim-potoana iainantsika izao. Betsaka ny olona mila hery, betsaka ny olona mila amafisina ny finoany amin'izao fotoana izay manahirana zao eto ambonin'ny tany. Faly milaza aminao androany fa tsy nanadinanao ny tompo androany. Ary ny tompo moa dia Andriamanitra tsara tsy manadino. Alleluia. Andao tsika hivavaka ametraka an'izao fotoana izao ho tarihany fanahy masina. Hoe tena vaovao avy any an-danitra ny renao androany. Raha nijery vaovao ianao androany, ny vaovao eto an-tany dia miresaka momba ny ady, miresaka momba ny famonoan'olona ny gazety, mety miresaka momba ny famonoan'olona fitsikeriana maro samihafa, mety hoe tena maizina ny tapidalakale. Fa manana vaovao tsara ho anao androany izay araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 hoe manana hevitra heverana ho anao Andriamanitra. Hevitra tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana sy fanantenana ny aminao avy. Alleluia. Hivavaka tsika angataka hoe tompo fanahy masina tsara indrindra oka ianao ny taridalana izao fotoana izao. Oka ianao ny resaka eo amin'ny fiainanay hikasika ny vonay. Alleluia. Asandrato ny feonao dia
oka ianao hiary hivavaka amiko satria fotoana hifandraisantsika amin'Andriamanitra antsika izao. Rainaiza any an-danitra tsara indrindra ianao ary masina ianao. Mankasitraka anao Tompo nomenao an'izao fotoana izao ahafahanay mivavaka, ahafahanay mitoro ny teninao, ahafahanay mahafantatra ny sitraponao. Tompo, kasio ny fiainan'ny tsirairay avy. Oka ny sehatra dia ho anao fanay masina tsara indrindra, fanay masina izay nirahanao Jesosy Kristy ho anay eto amin'ity tany ity. Tompo, oka izao andro hariva izao dia hanavao hery izahay. Aoka ny fiadanana tanteraka no nataponay ary fifaliana ary fanantenana araka ny teninao amin'ny Jeremia 7:20. Manana hevitra ho anay tokoa ianao ary isaoranay ianao Tompo, tsy nanadino anay ary makasitraka anao omaly anio ary mandrakizay. Amen. Amen. Ity misy hira anankiray anavoazantsika ny herintsika androany. Minofinaritra ary.
Alleloia. Manana hery sika miaraka amin'ny tompontsika. Araka ny teny Baiboly amin'ny Osea 4:4 andininy fahenina, Osea 4:4 andininy fahenina hoe erinana ny olona no tsy fahalalàna. Alleloia. Ny amin'ny atao hoe Paska, mila fantatsika fa voalohany aloha dia voasoratra ao anatin'ny Baiboly ny atao hoe Paska. Tsy takan'izay ny Noely, fa ny Paska dia voasoratra adalàna ao anaty Baiboly. Ary fotoana izay tian'Andriamanitra tsarovatsika. Tian'Andriamanitra tsarovatsika foana ny Paska satria ny Paska dia midika fa misy ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ary fa maninona moa tsika mila famonjena satria hatramin'ny voalohany hatrany amin'ny Genesisy dia nisy tantara tao anaty Baiboly. Dia tantaran'ny Kaina sy Abela izany, ary tantaran'ny Adama sy Eva. Hijerintsika atao amin'ny Genesisy 4:4. Ao amin'ny Genesisy 4:4 dia misy ny tantaran'ny Adama sy Eva, i Kaina sy Abela ao. Tamin'izany fotoana izany dia efa tsy navela nonona tao amin'ny paradisa Edena intsony i Adama sy Eva satria fantatsika fa tsy nakatoa ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara fa ny tsy fankatoavana dia mitarika fanalavirana n'Andriamanitra. Ary i Adama sy Eva tamin'izany na dia niteny azy Andriamanitra hoe tsia aza hoaniny io hazo eo afovoany io, dia tsy nakatoa an'izay zareo. Afaka miteny antsika koa hoe fa maninona no napetraka Andriamanitra io hazo io rehefa avy nitsoan'ny Adama sy Eva, satria tia mihitsy ny olombelona izay nohariany hanana safidy. Raha ohatra tsy nisy an'iny hazo iny tao dia tsy nanana safidy ny olombelona. Fa nisy hazo tao dia afaka ny safidy izy hoe inana an'io sa tsy inana an'io. Takan'izany ihany koa amin'ny fiainantsika dia manana safidy ihany koa tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra, na akatoa ny tenin'Andriamanitra na tsy akatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia toy izany koa Jesosy Kristy tamin'ny andro ataontsika hoe Paska, dia nisafidy Jesosy Kristy izay Andriamanitra tonga nofo teto an-tany, nisafidy izy ny hamonjy antsika. Izay ny anarany hoe ilay mpamonjy ny anarany. Raha iverina amin'ny Genesisy tsika atao amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela, eo amin'ny Genesisy 4:4 ny ahitanao an'izay dia vakitsika manomboka amin'ny 1:1. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny, dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho. Ary niteraka ny Abela aralahany koa izy, ary Abela dia mpiandrondry, fa i Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ny Jehova. Fa nitondrany Abela kosa ny voaloha terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nakasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahany, dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehany. Alleloia. Etsika aloha. Teto izany dia nanana anaka i Adama sy Eva, ary ny voalohany ny lamatoan-jareo dia i Kaina. Eo i Abela niteraka faharoa, lahy Eva izany niteraka faharoa. Rehefa ohatra ka samy nanao fanatitra i Kaina sy Abela, dia ny Abela no nakatoavin'Andriamanitra, fa ny Kaina tsy nakatoaviny, tsy nakasitrahany. Eto, inona no entin'ny Kaina? Ny zavatra nentin'ny Kaina dia hoe vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova. Vokatry ny tany. Fa nitondrany Abela kosa
voalohany terak'ondriny sady voalohany a ny terak'ondriny a dia izay matavy ihany koa. Alleloia. Eto zany tsika dia mahita hoe toe-po anankiroa samihafa. Ny nikaina zany hoe tiany zavatra ataoko dia hoentiko ataoko fanatitr'Andriamanitra. Tsy nijery izy hoe voalohany bokatra ve izy io, tsy nijery hoe iny fa niny Abela tonga dia le voalohany terak'ondriny dia izay matavy ny entiny an'Andriamanitra. Resaka toe-po zany ny raisitsika eto. Alleloia. Samy manao fanatitra, samy nanao zavatra ho an'Andriamanitra zany izy ireo, fa niny Abela ny raisina, ny nikaina no lavitr'Andriamanitra. Hitantsika ihany zany fa Andriamanitra zany dia mijery ny toe-pon'ny tsirairay avy, mijery ny safidiny tsirairay avy, mijery ny fakatoavana, mijery ny fonao Andriamanitra. Tamin'ny Adama sy Eva dia Andriamanitra rehefa nahita fa nanota Adama sy Eva tsy nakatoa ny zavatra nyteneniny dia efa nanana planina izy ho famonjena. Efa nanana planina izy ho famonjena. Ary efa fantany hoe ho avy ny fotoana tsy maintsy isy zanak'ondry ho atao fanatitra eo. Izay ny mahatonga an'Andriamanitra teto amin'ny Abela hoe nakasitraka ilay zanak'ondry voalohany sady matavy, zany hoe ilay tsisy kilema, nakasitrahan'Andriamanitra satria endriky ny zavatra ho avy ny aoriana, endriky ny fiaviany Jesosy Kristy ny aoriana. Andriamanitra antsika efa nanana planina, zany hoe vatany vao misy zavatra miseho dia efa manana planina izy hamerenana ny zavatra amiloniny. Ohatran'izany koa ny fiainantsika androany. Raha misy zavatra mahazo atsika, indrindra hoe zavatra mampalahelo mahazo atsika, oka sika tsy hitanondrika. Fa Jeremia 7:1-11 manana planina ho atsika Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra koa dia miteny hoe ny zava-drehetra dia miara-miasa ho an'izay tia an'Andriamanitra. Alleluia. Raha nijery teto amin'ny toy ny tantarany Kaina sy Abela teto dia niresaka tamin'ny Kaina Andriamanitra. Satria tsy tian'Andriamanitra isy overina amin'ny ray aza, na i Kaina aza tsy tian'Andriamanitra overy tamin'izany fotoana izany. Dia izao no tenin'ny Tompo hoe eo amin'ny 9, ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, nahoana no tezitra ianao ary nahoana no manjombona ny tarihanao. Normal be i Kaina tezitra satria nolavin'Andriamanitra ilay fanatrany, ary ananjombona ny tarehany hoe za zany tsy tian'Andriamanitra. Matetika mantsy misy zavatra mety ataontsika ka tsy akasitrahan'Andriamanitra ilay izy, dia itsika indray manao totondry amin'Andriamanitra, manjombona amin'Andriamanitra. Eto zany Kaina nanao an'izay, ary nanontany Andriamanitra hoe nahoana ny tezitra ianao ary nahoana manjombona ny tarehanao. Dia jereo tsara eo amin'ny 7, raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va. Tanao zany hoe ninina miseho dia araka ny tenin'ny Filipianina 4:4 hoe mifalia ary mifalia mandrakariva. Ninina miseho eo amin'ny fiainantsika, mifalia fa manan'Andriamanitra isika izay efa mahafantatra planina hitondra fanavotana ho atsika, hitondra famonjena ho atsika, manana planina hitondra fanantenana ny aminao avy. Mifalia fa manana an'izany Andriamanitra zany ianao. Alleloia. Ary izay ny ahitanao hoe tsara toetra ianao sa ratsy toetra. Araka ohatra n'ity tantarany Kaina ity, raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va, fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Sika olombelona dia mpanota, fa jereo tsara raha araka ity baiboly ity, io fahotana io zany dia fanahy ihany koa, fanahy mamitsaka, fanahy maniry olona anankiray rehefa ratsy toetra izy. Isaorana ny Tompo fa
Andriamanitra dia manana planina foana. Fatatsika tsara ny tantara rehefa avy eo hoe na dia niteny an'izay aza Andriamanitra, na dia name aza Andriamanitra hoe izao tokony ianao tsy sosotra fa tokony ianao mirana. Dia jereva nge ny toe-pony kainy ahoana ny tokony hamirana na amin'izany? Izany ho lavina ny fanatitrako. Tsy hiabela rahalahiko, izany hoe nitsiry tao anatiny kainy ny fankalana ny rahalahiny satria ny rahalahiny nanao zavatra tsara. Tiako tenenina aminao resaka famonjena sy paska ny resahantsika eto. Rehefa mba misy zavatra asitrahan'Andriamanitra ataon'ny rahalahinao aza manao ny toe-poniny kaina, fa mifalia ianao amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ny rahalahinao. Mino fa raha teo amin'ny fotoana io kainy no niteny hoe mifona tompo fa diso, fa hifaly amin'ny abela, mety zavatra hafa ny tantara. Fa iteto kainy mbola nitazona ny lolo-po tamin'ny abela. Dia izao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahavalo hoe akaina niteny tamin'ny abela rahalahiny, ary no nitany an-tsaha izy mirahalahy dia nitsanga ny kaina nanatona ny abela rahalahiny ka namono azy. Eto ihany koa izany dia mila diniantsika tsara raha lasa nabavy eo amin'ny tompo, fa ny olona izay mikasa anao ratsy anao tsy voatery mihitsy izy ampiseho tarehy manjombona aminao. Teto angamba ny kaina ny resaka tamin'ny abela rahalahiny hoe andaontsika amin'ny rahalahy ka ny an-tsaha mba hasehoko anao ny zava-bitako. Dia tany namonoana ny abela, tany amin'ny terrain ny kaina ny namonoana ny kaina ny abela, satria tany an-tsaha hitantsika hoe mpamboly kaina. Izany hoe ny baiboly eto dia miteny mazava fa ny fahavalo tsy any amin'ny toerana rehetra no hitondrany ianao, fa any amin'ny toerany. Meko ohatra ray ianao, itsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe avy eo aziona no azahoanao famonjena. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny Exodosy hoe izao anao toerana masina, avy eo ny anehoako famonjena. Alleloia. Dikan'izany tsy amin'ny toerana rehetra no azahoanao famonjena, tsy amin'ny toerana rehetra izay alehanao no hiandrandranao famonjena any amin'ny Jehovah, fa ny ratsy dia mitondranao any amin'ny toerana, any amin'ny terrain, any ny hamonoana ianao, tany namonoana kaina any abela. Alleloia. Ary eo amin'ny fahasivy, ary hoy Jehovah tamin'ny kaina, aiza abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa mompitandrina ny rahalahiko va aho? Hitanao, Andriamanitra anie mahafantatra ny rehetra. Tsy misy zavatra hafenina amin'Andriamanitra na ataontsika hoe na any amin'ny toerana na hisarona gony ary tsika, hitan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary amin'ny tompo ny zavatra noforoniny rehetrarehetra afaka miresaka aminy. Itsika olombelona ny teny hoe miresaka mirindrina tsika rehefa ohatrany hoe ny olona tsy mihaino antsika, fa teneniko marina aminao fa Andriamanitra io afaka miresaka mirindrina dia mamaly ny rindrina, afaka miresaka mivorona dia mamaly ny vorona, afaka miresaka miliona dia mamaly ny liona. Lehibe io Andriamanitra antsika io. Dia rehefa dinihana ny zava-boary nataon'Andriamanitra na ny hitantsika maso eto na ny any amin'ny univers ny fitenenana azy, tsika aloha dia tsy mihoatra ny vovoka kely fotsiny tsika raha jerena ny zavatra ataon'Andriamanitra. Farany teo nisy reportage hitako nataon'ny siantifika dia fantatrao hoe izao zavatra no ariana rehetrarehetra izao, izany hoe ny alavitry ny tany amin'ny masoandro tsy mihoatra, tsy latsaka. Raha nihoatra kely ny alavitry ny tany amin'ny masoandro dia nangatsika be teto ambonin'ny tany ary tsy nisy olona afaka niaina teto. Raha nanakaiky kokoa dia mety may daholo.
ary tsy vitan'izany ny nivera ray manontolo izay fantatry ny siantifika hatrito aloha izany hoe efa tena any amin'ny miliara de miliarana planety ihany ny efa hita hoe tena ohatran'ny tany volana sy ny rehetrarehetra dia niteny zareo hoe raha parazary ireo rehetrarehetra ireo dia une chance sur trillion de trillion impito izany hoe tsy parazara ny zavatra rehetrarehetra ianao koa tsy parazara ny nahatongavanao teto hitanao tsy kisendrasendra Andriamanitra dia izao nisy antony namoronana anao ozy izy ny teniny hoe izao olona noforoniko izao ny anambara fiderana ho ahy inona moa izany fideranan'Andriamanitra ny fakasitrahana anazy satria velona intsika fakasitrahana anazy satria nomeny planina tsara itsika eto moa dia amin'ny paska famonjena dia ho zaraiko aminao hoe ilay planina an'Andriamanitra fa ny tantaran'ny Abela sy Kaina io dia sy ny tantaran'ny Adama sy Eva mila fantatrao fa nanomboka tany ny planina an'Andriamanitra ho antsika sy ianao amin'izao 2022 zao nanomboka tany. Alleluia. Rehefa maty i Abela dia nanome zanaka ihany koa ho an'ny Adama sy Eva ny tompo izay hitantsika hoe atao amin'ny alleluia eo amin'ny fahadimy amby roapolo Genesis toko faefatra andininy fahadimy amby roapolo ary Adama nahalala ny vadiny indray ka dia niteraka zazalara vehivavy ary ny anarany dia nataony hoe Seta fa Andriamanitra hoy izy efa nanome ay zanaka anankiray ho soniny Abela satria novonoiny Kaina izy. Rehefa jerentsika ny alany amin'ny Seta raha Baiboly zany jerentsika hoe iza ny taranaky Seta io dia nisy an'ny Noa tao ary rehefa nandeha dia nisy an'i Davida tao rehefa nandeha dia nisy an'i Jesosy Kristy tao. Alleluia. Izany hoe Andriamanitra dia manana planina ho anao rehefa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana. Maty Abela fa nosoloan'Andriamanitra ny Seta Abela. Alleluia. Hijery amin'izay tsika hoe izay ny Genesis. Izao tsika vaninandro ny Paska atao hoe herinandro masina. Fa maninona natao herinandro masina? Satria ahatsiarovantsika ny zavatra nataony Jesosy Kristy ho antsika. Fa nanino Jesosy Kristy tsy maintsy nanao an'izay satria nanomboka tany amin'ny Genesis tany dia efa nanana planin'Andriamanitra. Satria rehefa nanota ny zanak'olombelona dia teo ny sedra fahafatesana. Nanomboka teo amin'ny Seta teo ihany koa teo nanomboka ny tenenina hoe Andriamanitra dia Andriamanitra hoe éternel hoe miaina mandrakizay. Alleluia. Nanomboka teo amin'ny io fotoana io. I Jesosy Kristy dia araka ny tenin'Andriamanitra dia noforonina talohan'izao rehetrarehetra izao. Izany hoe Andriamanitra zany dia ny Jesosy Kristy no noforonina voalohany zanany. Alleluia. Ary ny fanahin'Andriamanitra ihany nataony tao anatin'i Jesosy Kristy izay mahatonga ny hoe Andriamanitra velona na dia teto tany Jesosy. Alleluia. Inona moa ny anton'ilay hoe zanak'ondry? Satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha sy olonongaly. Satria ao anatin'ny rà ny ahitana ny fiainana. Andriamanitra koa dia niteny tany amin'ny testamenta taloha hoe maso sy olo-maso. Alleluia. Inona moa ny anton'izany? Satria ratsy loatra ny nataony olombelona satria tsy nety ary tsy nakatoa ny tenin'Andriamanitra ny olombelona. Samy nandeha nyriaria teny
lasa tsy fantatra ntsony nanomboka tany amin'izany fotoana zany tsy fantatra ntsony hoe inona sy ahoana ny fomba hanompoana marina ilay Andriamanitra velona. Ary Andriamanitra dia araka ny tantaran'ny Baiboly dia nametraka ny Paska izy ho famonjena. Ary raha jerentsika tsara dia ny zanak'olombelona tao anatiny fahaverezana, tao anatiny fanadevozana no nanehoan'Andriamanitra ny famonjena. Ny Paska voalohany dia tamin'ny zanak'Israely niala tao a Egypta. Tsaroantsika tsara fa ary izay moa no tena hoe sansany atao hoe Paska dia atao hoe famonjena. Tiako fantarinareo aloha fa ralasana bavy fa ny Paska tsy misy idiran'ny atody sy ny bitro mihitsy, fa famonjeny Jehova no dikany atao hoe Paska. Tamin'ny fotoana zanak'Israely andevony Egyptianina, mety koa ianao androany andevony fahotana, mety koa ianao androany andevony fahantrana. Fa faly amin'ny teny ianao fa noho n'ilay raha ny zanak'ondry mipetraka teo an-tolanam-baravarany zanak'Israely rehetra dia naneho famonjena Andriamanitra. Alleloia. Tamin'ny alina ny teny Mosesy tamin'ny zanak'Israely hoe izao hamonjy antsika androany alina Jehova. Fa oka hisy raha ny zanak'ondry eny amin'ny tolanam-baravarana. Any amin'ny Apokalipsy izy miteny hoe ireo tsara ny amin'ny Apokalipsy izy miteny hoe izy ireo nandresy no ny raha ny zanak'ondry sy miteny filazana azy. Io raha ny zanak'ondry io zany dia miteny foana io raha ny zanak'ondry io nanomboka tany amin'ny Genesisy. Alleloia. Nanomboka tany amin'ny Genesisy. Dia teo amin'ny tamin'ny zanak'Israely tany Egypta dia niteny Mosesy asio raha ny zanak'ondry tolanam-baravarana fa andalo ny anjelin'ny fahafatesana androany alina andripaka lama to rehetra ny Egyptianina. Izay nino ary izay nakatoa ny teny Mosesy dia hafatra tsisy maty ny zanany. Fa ireo izay tsy nakatoa dia maty koa ny zanany lama to tahaka ny Egyptianina. Eto zany tsika dia mbola miverina ihany ny atao hoe fakatoavana. Rehefa miaraka amin'ny atao hoe zanak'ondry sy ny raha ny zanak'ondry dia zava-dehibe ny atao hoe fakatoavana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsaroa fa tao azaridainan'ny Edena dia nila fakatoavana Andriamanitra teo anatrehana Damasefo fa zarony tsy nanao. Alleloia. Eto ihany koa tamin'ny fotoanany zanak'Israely izay ho avotan'Andriamanitra, izay ho vonjen'Andriamanitra dia nitaky fakatoavan'Andriamanitra. Mety tamin'izany andro zany angamba mety hoe raha ianao tamin'ny toeran'ny zanak'Israely mety sarotsarotra ihany hoe anisy raha eo amin'ny tolanam-baravarana ve ny afaka naheto amin'izao fanadevozana efa-jato taona zao, efa-jato taona dia asiana raha ny zanak'ondry ve eo amin'ny tolanam-baravarana dia ho avitra zay mety be dia be mety tsy naharaka. Fa isotra ny tompo fa nanana plany ny tompo mbola endriky ny zavatra ho avy ihany koa izay zavatra izay. Amen. Rehefa nivoaka avy tao Egypta ny zanak'Israely tsy nivoaka maina izy ireo fa nivoaka niaraka tamin'ny volamena sy ny harena Egyptianina rehetra. Alleloia. Rehefa maneho famonjen'Andriamanitra, rehefa manolo ny zavatra nangalary ny satan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tobasan'Andriamanitra fitahiana mihezinezina ianao. Alleloia. Dia androso ihany tsika amin'ny tantara taty amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy tompontsika amin'izay. Satria izy ny atao hoe izy ilay zanak'ondry tsisy kilema. Amen. Inona moa ny antony namonoana tao amin'ny tempoly tao amin'ny sinagoga hatrizay zanak'ondry? Amin'izay hoe
milasa manamasy tena zany hoe manafaka ny fahotan'Andriamanitra dia iny zanak'ondry iny atao sorona mba ahafahana mahazo ny famelana. Ary niosy ny tobohana ota dia nalefa tany amin'ny tany ay. Zany ny fomba ny Jiosy taloha. Zay ny antony nahatonga le hoe famonoana zanak'ondry. Alleloia. Rehefa zay ny endrik'Andriamanitra hoe nanomboka tany amin'ny Jesosy, tany amin'ny Genesisa, tonga dia amin'ny Jesosy Kristy amin'izay. Jesosy Kristy dia araka ny teny Baiboly, izy lamatoa antsika. Inona moa zany lamatoa antsika zany? Lamatoa an'izay mahazo ny fiainana mandrakizay. Lamatoa an'izay tsy mety resy ny fahafatesana. Io fahafatesana io efa resy. Alleloia. Efa resy io fahafatesana io. Efa any amin'ny Jesosy ny lakileany. Alleloia. Ary raha jerentsika moa ny Baiboly amin'ny fotoana hoe ahatsiarovantsika ny zoma masina mihitsy, dia ny fotoana nakany Jesosy Kristy lakileany fahafatesana tany amin'ny fiainantsika. Alleloia. Zany hoe tsy mandaitra amin'ny tsony mandrakizay ny fahafatesana, nefa izy olombelona nateraka ny vehivavy fa nisy part de divinité tao anatiny. Tahaka anao androany, rehefa nandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao, dia misy parana divinité ao anatinao, misy singan'Andriamanitra ao anatinao, misy fanan'Andriamanitra ao anatinao, zany hoe mandresy ny fahafatesana ianao. Alleloia. Ary ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany dia i Jesosy no jereny hoe ny voateny ianao toe Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tena tsy takatra ny fahalehibiazana. Raha mijery ny zavatra manodidina anao fotsiny ianao hoe ohatry ny ahoana ny habenao eto ambonin'ity tany ity, Andriamanitra namorona n'ity tany ity sy ny zavatra rehetrarehetra no tonga hamonjy antsika. Zay hoe zay raha ataovy hoe manaiky ve ianao hivadika ho vitsika, vitsika aza mbola ngeza be. Raha jereny manaiky ve ianao hivadika ho vitsika dia ho vonoina ianao, ho fanavotana ny vitsika. Fa teneniko marina aminao fa Andriamanitra dia ny zavaboary, ny zavatra nohariny rehetra, ary indrindrandrindra isika olombelona izay nohariny tahaka azy, sarobidy eo anatrehany. Alleloia. Ary ny fanaza inomen'Andriamanitra antsika ao anatintsika ao, sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Sarobidy teo anatrehan'i Jesosy Kristy. Zavatra rehetra dia noforonina ho azy, noforonina ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Ianao io noforonina ho an'i Jesosy Kristy. Alleloia. Izay nahatonga Jesosy hoe nanaiky hanome ny fiainany, hoe eny ary fa hovonjeko ianao. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe hovonjeny ianao. Ianao izay mijery anazy, izay mihaino anao io, hozy izy Jesosy aminao, hovonjeko ianao. Nisafidy izy hamonjy ianao ho avy eto amin'ity tany ity. Jereo fahalehibiazana, izy Andriamanitra teny voninahitra tany. Izy tao amin'ny sinagoga ny teny tamin'ireo fariseo, zaho izy avy any an-danitra, fa tsy eto amin'ity tany ity ny fanjakako, ary iverina any an-danitra. Zany hoe efa hitan'i Jesosy tany an-danitra tany ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny voninahitra goavana be an'Andriamanitra, ny zavatra rehetra izay niseho tany an-danitra tany, fa nanaiky izy ho avy eto amin'ity tany ity. Ary jerenge ny zavatra nahagaga, raha olona olombelona zao ary izay moa mahasamihafa ny hoe amintsika sy Jesosy Kristy. Raha olombelona tsotra zao hoe ianao manam-pahefana, ianao manam-bola, ianao manana mahavita ny zavatra rehetrarehetra, dia asaina ianao mandeha manao mission anankiray, dia
inona ny zavatra ho ataonao mety raha fahitako anazy ohatrany hoe ny olona izay manao mission ohatrany hoe misy zao mpitondra fanjakana mandeha mission dia tsy maintsy miteny izy hoe mina première classe ny avion-ko dia hôtely dia mahazo per diem dia tanysanao daholo ny zavatra ilaina rehetrarehetra. Fa jereo tsara ny toetran'i Jesosy. Ninazy tsy nisy zavatra lehibe afa-tsy ny fakatoavana ny tenin'ilay rainy tany an-danitra hatramin'ny fahafatesana. Ary raha tonga teto tany izy, tsy tonga teto tany ny eboebo izy, tsy afaka tsy niaraka tamin'ny helikoptera izy na niaraka tamin'ny jet privé izy tonga teto amin'ity tany ity dia nandeha Rolls-Royce izy nakany Samarina any, tsia nandeha tongotra. Ary rehefa nandeha tongotra izy dia amin'ny alina ny namadihana anazy dia ozy izy tamin'ireo mpianany hoe fa maninona reo ny Yesu na ry zalahy fa tsy mba maharitra na adiny iray koa ary mivavaka miaraka amiko. Hivizan'ireo mpianatra na andeha tongotra lavitra be miakatra tendrombohitra teny amin'ny oliva teny, fa hiverina ato amin'ny fakatoavan'Andriamanitra, fakatoavan'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny Isaia 7:50 azontsika vakiana ilay izy iza nino ny teny nampitondrainanay ary iza ny nampisehoana ny sandrin'i Jehovah. Faharoa, fananiry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, tsy tahaka ny solofikazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary anjery azy isika dia tsy nisy antsara-tarehy aniritsika azy. Eto aloha dia miteny anao, hitanao ilay Jesosy teny amin'ilay sary sy ny anina ireny tandremo fa mety tsy ny tena tarehan'i Jesosy so ianao dia rehefa hita anazy indray androany dia gaginao dry fa ianao marina ve ilay Jesosy tsika mila mahafantatra ny tompo araky ny toetrany. Ka nahoana ny tarehan'i Jesosy eo satria indraindray mantsy te hahita ny tompo ahy. Mety nanao an'izay fanontaniana ianao te hahita ny tompo aho hoe alleloia. Raha te hahita ny tompo ianao dia aza mijerijery sary, satria eo amin'ny didi folo ny teny aza manao sary izay iankofanao. Ianao mahita io ngamba ny sarin'i Jesosy dia miankohaka eo anatrehanao, tsia tsy fantatrao ny hatsara-tarehan'i Jesosy. Fa eto izy tamin'izy tety ambonin'ny tany dia tsy nanana endrika izy na fahatsara-tarehy. Natao tsinitsinina eo amin'ny 7 sy nolavin'olona izy, lelahory sady zatra ny fahoriana ary tahak'izay tsy tia ny olon-kojerena akory. Natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny aretintsika izy tokoa sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azy nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Jereo tsara hatramin'ny hoe eo amin'ny 15 nefa izy dia voalefina noho ny fahazoantsika sy ny torotoroana noho ny helontsika, ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika. Izany natao hoe Jesosy tsika izany. Alleloia. Tonga teto tany izy tany an-tranon'omby izy miteraka, tsy nangataka faveur izy. Jereo tsara nataon'ny Satana tamin'ny angalany Satana fanahy tamin'i Jesosy hoe voasoratra hoe raha ohatra ianao ka misaoty eto ambonin'ity tempolo ity dia voasoratra hoe tsy ho avelan'Andriamanitra ho torotoro ny tongotra fa haniraka anjely Andriamanitra. Voasoratra marina izany, fa saingy tsy nanaiky Jesosy, tsy nanapatra ny fahefany Jesosy, fa nampianatra antsika hihiditra eo ambany fakatoavana, hihiditra eo ambany fanetretena eo anatrehan'ilay Andriamanitsika. Halleluja. Ary hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny fanetretena mielo lalana ny fisandratana fa ny fiebebona sy ny avinavina mielo lalana ny fandravana. Mila fantatsika izany. Misy mantsy fomba n'izao tontolo izao, fa misy ny fomba n'Andriamanitra.
ary io fomba an'Andriamanitra io dia mitarika anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Jereo tsara tamin'ny volana lasitsika dia volan'ny rariny. Olona tsy nanao ratsy Jesosy, olona tsy nahitana ratsy tao am-bavany. Zay mihitsy moa ny tenin'ny Baiboly ato hoe jerentsika nge eto amin'ny hoe eo amin'ny fahasivy Isaia 53:9 ary nokasaina tao amin'ny olo meloka ny fasany nefa tao amin'ny mpanankarena izy rehefa novonondra, na dia tsy nanao ratsy azy izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Tanao zany mampiseho lalana antsika Jesosy. Alleloia. Tsaroantsika amin'izao zoma zao dia ny fahafatesany Jesosy amin'izany fotoana izany. Nanaiky izy nanome ny ainy, nandatsaka ny raha ho antsika, ho anao so anahy. Le raha famonjena, le raha tsisy kilema, le raha tsisy discussion. Raha ny zanak'ondry mety hoe misy discussion satria hoe miteraka ny zanak'ondry any. Fa ny raha ny Jesosy Kristy izay nilatsaka teo ambony lakroa ho antsika. Ilay Jesosy Kristy novonona teo ambony lakroa, izay ho fanavotana ho anao so anahy, izay fanesoran'Andriamanitra ny heloka izay vitatsika. Na ny heloka vitan'ireo teo aloha ary tamin'ny fotoanan'ny Noa. Iny raha iny raha sarobidy amin'Andriamanitra. Eritrereto hoe zanany lahy tokana, feno voninahitra, nanaiko akaty tany ho famonjenanao so anahy. Nefa ntsika senao nge raha jerena zavatra bitika kely raha amin'ny zavatra noforon'Andriamanitra. Atao hoe tsisy dikany raha amintsika olombelona miteny, fa amin'Andriamanitra dia misy dikany daholo n'iza, misy dikany ianao io, misy dikany amin'Andriamanitra. Na dia indraindray tsika mahatsapa tena hoe resitsika, indraindray tsika mahatsapa tena hoe tsy mahefa, indraindray tsika mahatsapa tena ory, fa misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ary izay dikany eo anatrehan'Andriamanitra izay dia nanomezany an' Jesosy Kristy ho anao so anahy, ho famonjenantsika, izy lamatoantsika. Alleloia. Ary nahafatesan'i Jesosy moa tsy voatery hoe vonoina eny ambony lakroa indray ianao dia alefa ao am-pasana ianao dia hitsangana velona ianao. Tsy voatery izay intsony. Fa nazavan'izay momba ny batisa amin'ny fotoana manaraka. Fa eto aloha dia tsarovy fa nanome ny ainy ho anao Jesosy Kristy. Maty teo ambony lakroa Jesosy Kristy noho ny amin'ny fahotantsika. Tsika ny tokony nakeny. Tsika mihitsy le barabasy eo anaty Baiboly eo. Itsika mihitsy le tena nanao tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Le tsy nakatoa ny tenin'Andriamanitra. Fa soa ihany fa manana ny Kristy tsika. Teneniko marina aminao fa na iala tsy maty ho anao, na i Boda tsy maty ho anao, na i Krishna tsy maty ho anao, fa i Jesosy no maty ho anao. Satria inona ny antony? Ny valin'ny fahotana dia fahafatesana. Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy totosa ny zavatra teneniny. Ny valin'ny fahotana dia fahafatesana. Ny valin'ny fandraisana ny Jesosy Kristy sy ny finoana ny Jesosy Kristy izay maty ho antsika, izay hitsangana velona ho antsika amin'ny andro fahatelo, dia ny fandraisana azy, dia ny fandraisana fiainana mandrakizay. Tiako ianao ho tonga saina androany alina hoe tahaka ny ahoana ny fitiavan'Andriamanitra anao, tahaka ny ahoana ny valeur anao eo anatrehan'Andriamanitra, hoe atraminy nanomezany an'i Kristy. Ary Kristy koa tsaro fa tianao amin'ny fitiavana tsisy fepetra izy. Matoa izy nanome ny ainy ho anao dia tiany amin'ny fitiavana tsisy fepetra ianao. Tsy
teny ianao very ary mbola nytena izy andeha hanomana toerana ho anao mba any amin'izay misy any ho isy ianao. Alleloia. Tsara loatra io Kristy atsika io. Androany tsika mahatsiaro ny hoe maty izy atsika. Raha ny Baiboly marina dia miteny hoe tamin'ny maty Jesosy Kristy dia nandeha tany amin'ny fiainantsika izy. Ary inona moa nataony tany amin'ny fiainantsika? Dia niteny nitory teny ho an'ireo fanahy izay maty tany aloha tany talohany nafatesany teo ambolina koa. Zany hoe raha jerentsika angambany hoe inona ary moa zany hoe tompo fahoana no amin'izany fotoana zany hoe ianao no nandeha tany anaty helo tany. Inona nandehanan Jesosy tany anaty helo tany? Nangalana ny lakile ny fiainana sy ny fahafatesana. Alleluia. Jereo tsara eo amin'ny Apokalipsy toko 1:7. Apokalipsy 1:7. Zao ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy 1:18. Dia ilay velona efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahida ny fahafatesana sy ny fiainan-tsy hita. Amen. Tsy any amin'ny Satana ny lakile ny fahafatesana sy ny fiainan-tsika fa any amin'ny Jesosy Kristy. Mokotsika hitodika any amin'ny Jesosy satria rariny dia rariny tokoa tsika raha hitodika aminy. Rariny dia rariny tokoa tsika raha hisaotra an'Andriamanitra hoe Tompo nomenao fiainana izay, miexista izahay. Alleluia. Eto koa dia saika hiteny ary hafatra kely atsika alohan'ny hamaranako. Rehefa matetika tsy mahita kristianina mitovy amintsika izay miteny any olona anankiray hoe merci d'exister. Dia tahaka ny ohatrany hoe iny olona iny zany no nanapa-kevitra no hiexista na nanapa-kevitra no velona tsia diso zany. Raha amin'ny teny frantsay satria ilay hoe merci d'exister dia amin'ny teny frantsay tokony atao hoe merci Seigneur de t'avoir donné une existence. Zay ny tena marina. Hoe misaotra Andriamanitra fa ianao nanome anahy hoe velona androany satria nohony aminao, miexista androany Andriamanitra satria nohony aminao, satria nohony amin'ny famindraponao, satria nohony amin'ny fitiavanao tsisy fetra ho anahy dia nomenao anahy Jesosy Kristy. Ary zako nanota nandeha tany amin'ny lalana tsy izy, tsy nakatoanao tahaka ny nataony Adama sy Eva, fa noho ny fitiavanao lehibe dia nomenao an Jesosy Kristy ho fanavotana. Zany ny atao hoe Kristy. Zany io Andriamanitra io, zany ny Andriamanitra vavanao io. Tianao izy, tia mandao anao izy. Zanany latokana aza nomeno anao. Misy valeur ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Mety ny olona miteny hoe ianao ty olona daladala, ianao ty olona zao, ianao ty olona zao. Ny olona afaka miteny an'izany. Fa eo anatrehan'Andriamanitra dia ianao ilay tiana. Ianao ilay tian'Andriamanitra hoe ianao ihany koa mandresy ny fahafatesana. Azonao ataony mandresy ny fahafatesana. Ahoana? Amin'ny fandraisanao an Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Amin'ny fahatserovanao zao andro Pasika zao, fa noho ny amin'ilay rany zanak'ondry latsaka teo ambony lakroa, noho n'ilay rany zanak'ondry napetraka teo amin'ny tohana ambaravarana no nahavitra antsika. Ary ny diakapoka taminy no nanasitrana antsika. Alleluia. Tena kazaha ianao raiki-po amin'ny Jesosy, raiki-pity amin'Andriamanitra satria tianao loatra izy. Amen. Ary amaranako azy
raha miaraka aminao Andriamanitra, iza ny atohatra anao. Naneo Jesosy tena hatramin'ny farany mihitsy zereo nge tamin'ny alina zany dia nivavaka tany amin'ny tendrombohitra Oliva Jesosy. Tany le natombo mpianana ireo zany satria mety vizaka nandeha teo, fa Jesosy tsy natory fa nivavaka izy. Ny Baiboly ny teny mihitsy hoe tena nitomany izy, ary rehefa nitomany izy dia rano latsaka teo hoe sory amiko izao kapoaka mangidy zao, satria izao ny antony tera be vavy koa izy mangirifiry. Raha ianao zao no tenenina hoe rehefa aveo ianao novonoina nofantsihana dia atao tsy maintsy maty ianao, fa ianao manatsafidy na ianao atao an'izay na tsy atao an'izay, fa afaka misafidy ianao. Jereo Andriamanitra hatramin'ny farany na ny zanany natokana azy mbola nomeny safidy. Araka ny teny Jesosy teny ambony tendrombohitra koa tamin'ny Jodasy tonga, ozy izy tamin'ny Petera hoe izao move ianao Petera, tsy mieritreritra fa raha izao miantso an'Andriamanitra raiko tsy handefa anjely marobe izy. Anjely ray nge dia mahafaty firenena ray, anjely marobe, fa tena ny safidy mihitsy Jesosy akatohatra amin'ny farany. Nakatohatra amin'ny farany. Nakatoha ny tenin'io Andriamanitra io satria tiany ianao. Dia io izay tsy maninona fa ankatoha, ary aoka ny sitraponao no totosa fa tsy ny ahoz Jesosy. Satria izy mety miteny hoe raha ny sitrapo dia izao tonga dia asiako tsy haiko hoe mety hoe nisy pouvoir nataon'i Jesosy angamba teo mety etsaina, fa izy Jesosy hoe tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao ray. Nandeha teny ambony lakroa izy. Fantany araka ny tenin'ny Baiboly tato amin'ny Esaia 53 indray eo amin'ny fahafito, nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava, tsy nimenimeny izy, tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina, tsy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. Amen. Izany hoe eto toetra ny zanak'ondry dia malefaka. Amen. Andriamanitra tsy miandry-kendry tohana anao, fa Andriamanitra dia malefaka ary tianao izy. Andriamanitra dia fitiavana. Satria mantsika ohatran'ny hoe manota dia vomaika isika manalavitra an'Andriamanitra, tsika mihitsy manalavitra an'Andriamanitra. Za tsy hivavaka satria manota mena teo anatrehan'Andriamanitra, za tsy hanao an'izao satria atsarovy. Andriamanitsika dia tahaka ny ondro izy entina ho vonoina, tsy milobava. Tsy mila niteny izy hoe noho ny aminao ny andehanako eny ambony lakroa. Tsy niteny an'izany izy, tsy nilobava izy, fa nataony fotsiny izay tokony nataony. Nakatoa ny tenin'ny rainy izy teo ambony lakroa. Izany ny fitiavan'i Jesosy. Raiso izany fitiavan'izany androany. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy oka hipetraka ao anatin'ny fonao ny fitiavana an' Jesosy Kristy tsy hisy fetra. Amin'ny anara-maherin'ilay mpamonjy amin'izao zoma masina zao atsarovantsika ny sakrifisy izay nataon'i Jesosy Kristy, ny fanoloran-tenany teo ambony lakroa, ny fahafatesany noho ny amiko sy noho ny aminao. Oka hidoboka ao am-ponao ny fahatahorana an'Andriamanitra ray, ny fankasitrahana ny fitiavana io Andriamanitra tsy hisy fetra eo amin'ny fiainanao, ny fanantenana izay azontsika amin'ny alalan'ny ilay tokana dia Jesosy Kristy. Ho Tahiana ianao sy ny ankohonanao, ho afaka tahaka ny zanak'Israely ianao sy ny ankohonanao noho ny amin'ilay raha ny zanak'ondry izay vidiny nandoavana ny fahotantsika rehetra. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy dia ho feno fanantenana sy finoana ny ianao.
amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy dia atakatra ny mistery ny fahafatesan'i Jesosy Kristy anena. Amin'ny anara maheriny no anonako izany vavaka izany. Amen. Entiko fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra eo an-tranon'i Jehovah andro lava ianao. Aza diny rapitso isy exceptionnel, isy ihany koa laiva ho ataontsika rapitso satria izy ity herinandro masina. Oka ianao tena atsapa fa herinandro masina. Zao tontolo zao mankalaza na ny olona tsy kristianina aza mahafantatra hoe herinandro masina zao herinandro zao. Oka ianao tena iraiki-po amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ho antsika kristianina ny fotoana rehetra miaraka amin'ny Tompo, fa indrindrandrindra ny fahatsiarovana ny zavatra nataony. Amen. Averiko farany tsisy idirany bitro sy ny atody ny zavatra nataony Jesosy Kristy ho antsika. Ny resaka atody sy ny bitro izany avy tany amin'ny fanompo-tsampy, avy tany amin'ny Andriamanitry ny mpanompo sampy izany, fa tsisy idirany Jesosy Kristy ny atody sy ny bitro, fa ny idiran'i Jesosy Kristy dia ny famonjena antsika sy ianao. Amen. Mba ahazo fiainana be dia be eto an-tany ary ahazo fiainana mandrakizay any an-danitra any. Ho tahian'Andriamanitra ianao fiavana be dia be. Aviaizamo ny famonjena ilay mpanjakany voninahitra nandony vidiny hoay ny ositra tao Kalvary. Tohitako ianao fofantsika le tongotro zay voalefona nosantroanty nororanako natao tsinotsinona maty hoay tao Kalvary. Iniranao inni le niaretanao ilay azo fijaliny ty mafitaminao fa ianao irery ihany ianao ihany no navity izany. Lay diakapoka no fanasitranana ny ranao latsaka no famelana eloka ianao lay vato izay no laviny olona nefa tonga fehizoro zanak'ondry n'Andriamanitra. Iniranao inni lay niaretanao ilay azo fijaliny ny mafitaminao fa ianao irery ianao ihany no navity izany. Iniranao inni lay niaretanao ilay azo fijaliny ny mafitaminao fa ianao